hiditra amle adevitra mikasika ny solombavam-bahoaka eny anivony antemin'ny era-pirenena isika satria dia mampalahelo le trangan-javatra zany amin'izao fotoana izao ihany koa zany mbola taratra ilay teneniko atsika teo dégradation morale na fitotongana ny fiarahamonitsika izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manomboka mipoitra tsikelikely ihany moa zany nyresaka hoe tamin'ilay motion de censure tateraka de tsy tateraka tamin'ny farany herinandro iny zany dia samy fampiapanga moa zany hoe ianona na ame volany ianona ianona ny ame volany ianona fa nanao ataontsika hoe karazana ampamoaka amizay zany ny solombavam-bahoaka avy any Sambava antsona hoe Norbert Mamanga na Ijaka izay mivoaka an-gazety androany hoe no manipule ny Jaovato izahay na hoe nampiasainy Jaovato izahay ny solombavam-bahoaka Laiso Jean-Pierre zany izay nampanatenainy hoe tamin'ny voalohany indrindra de izy no nilaza hoe ndao atao le motion de censure de rehefa nolazainy hoe atao le motion de censure dia nampanatenainy mihitsy ny solombavam-bahoaka hoe ividianany 4-4 ireo solombavam-bahoaka enina amby 20 izy ny antoka ny 4-4 rehefa tsy vita ny fanjakana anaovana an'izay afahana zany mividy an'izay motion de censure izay anisan'le voavidy zany le solombavam-bahoaka ty zany hoe natoky an'le fampanantenana nataony Jaovato de izay tonga azy hoe andao anao sonia le motion de censure akory nefa ny aterana fa ny sonina tao mivadika tampoka Andriamatoa Laiso Jean-Pierre laza ndray fa hoe naangona sonia raiky amby zato anohitra an'le motion de censure itsipaka an'le fitsipahapitokisana zany hoe fa lala voatango amizay zany le solombavam-bahoaka hafa izay natokony fampanantenana nataony Jaovato io tonga amle fitenenana amin'ny teny frantsay hoe les promesses n'engagent que ceux qui y croient zany hoe zay olona mino an'izay ihany voafatitra izay fampanantenana izay ny tiako tenena ao anatin'le izy de hoe taitra zany reto solombavam-bahoaka ireto hoe raha naheno ny tenin'ny solombavam-bahoaka Jaovato ampamoaka mivoaka an-gazety zany satria ao anatin'le fahadisom-panantenana zany hoe nakaiza ny 4-4 teto reto le olona nampanantenana reto de farany namoaka tan-gazety mihitsy hoe zay io ane ka nampanantenany solombavam-bahoaka Jaovato hoe ndao soniaviny ty motion de censure ity ary nyteneny mihitsy zay hoe tena incompétent zany na tsy mahomby mihitsy ary mivandravandra tsy fombiazany gouvernement ka dia alaotsika mba anao an'izay motion de censure zay ampiseho zany tsika hoe zay teny fa tsy manaiky intsony tampoka aveo nefany magaga dia niteny ny solombavam-bahoaka Jaovato zany zay nitenen'le solombavam-bahoaka ntsony hoe Robert Mamanga na Ijaka solombavam-bahoaka voafidy avy tany Sambava ary niteny manao hoe tonga katrany amin'ny resaka motion d'empêchement ny filohan'ny république mihitsy ary nambarany Jaovato de inona zany ny zavatra nitranga tao anelan'elan'izay satria taitra tampoka le solombavam-bahoaka nampanantenana hoe 4-4 sy ny sisa hoe to nivadika le solombavam-bahoaka atao hoe Laiso Jean-Pierre to izy ny teny ndray hoe andao anao an'le motion de censure ny emitra ary loza de na izy ndray naangona an'le soni raiky amby zato tao hoe zay ty raiky amby zato ty de manohitra an'le motion de censure de teo niraisana le natoky azy tamin'ny voalohany satria nampanantenana le 4-4 nitranga ny zavatra mahakamo aloha anatin'le izy zany mieritreritra azy de le hoe nanaiky ny raviravesina tamin'ny alalan'le hoe promessena 4-4 zany fampanantenana 4-4 zany aloha le solombavam-bahoaka sasatsasany de nanasonia an'le motion de censure mampalahelo zany le trangan-javatra ray zay de faharoa manarakaraka izany de hoe lay solombavam-bahoaka zany tsy le tombotsoan'ny vahoaka tsy le hoe mikaikaika le vahoaka mijaly le vahoaka am'izao fotoana zao tsy zay zany mamaiky azy ary tsy zay no motive anazy anao na tsy anao an'le motion de censure fa hoe inona ny enjeu eo inona ny tombom-barotra inona no mety ho azotsika ao anatin'le izy de ny tombom-barotra mety ho azo ao anatin'le izy de hoe hatray misy tsara noho mihoatra ny 4-4 zany ve zany ane de tena aveana corruption tsy hitako tsony zay mbola hoe salasala ve mbianco hiditra na tsy hiditra ntsehatra mikasika an'izany fa le izy tena efa mitranga ny gazety mihitsy zany ny aveana corruption isan-karazany fa zao zany zao ny fanontaniana ho hitatsika eo avita ndray andraikitra ve ny bromaly eo tena miady amin'ny kolikoly amin'ny trangan-javatra tahaka an'ity ny antony mahatonga atsika miteny an'izany de tsotra tena efa misy solombavam-bahoaka mihitsy zany mijoro vavolombela ary izy mitonona ny anarany izy tsy tao anatina anonymat ary niteny mijoro vavolombela tan-gazety mihitsy niteny hoe zahay izao nampanantenainy Jaovato fa hividianany 4-4 corruption zany ary na tsy réaliser aza le corruption de nisy zay intention zay qui ont fait un élément moral ozy ny fitenitsika anazy amin'ny hoe fomba fijery araky ny lalàna
na izay fotsiny ihany azy de efa tokony ampy apetsika ny Bianco satria na le promesse na corruption na ny corruption de efa samy kolokolo zay na ny fampanantenana anao kolokolo na ny tena fanaovana fanatanterahana azy de samy kolokolo zay ka nytitsika tenenina de hoe eo am'izay ary ny tsaratsika ahitantsika zany hoe tena ambony lalàna tokoa ve ilay solombavambahoaka sa mbola mety mba mipetraka ao ambany lalàna ihany satria nahoana ny mahatonga antsika tena zany mahatonga antsika tena zany de tsotra misy olona zany zao mijoro vavolombelona mitémoigner contre ny laisoa Jean-Pierre na Ijovato hoe iza ngeka nampanantenana mihitsy ary zay naroboka anay nanao a l'émotion de censure fa iza le fampanantenana de zay mahatonga anay misalasala am'izao fotoana zao hoe ary de voaterina maky-pantsilana mihitsy hoe nisy an'izao sy nisy an'izao tao matoa zany ary eo no mahatonga antsika anao an'ity resaka ity matoa zany Andriamatoa Jovato nanao fampanantenana hividy anome 4 andreo solombavamboaka ireo ka nisy revirement mazava ho azy nge zany tsy mila manam-pahaizana be fa zavatra ray ampiana ray mira roa zany raha nisy ny fampanantenana ta tsy maintsy nisy ny fampanantenana koa tatao anaty le revirement na 360 degré zay nataony le fiolanana zany hoe androany manao motion de censure raha pitsy mitsipaka le motion de censure nisy fampanantenana koa zany tato am'le fitsipahana le motion de censure zay ihany ny manazava an'le hoe nivadika izy eo am'izay le manomboka le hoe mivoaka le 500 000 ariary io ange ny journaliste nge nahita teny na tsy samy teny aza ny journaliste nge nahita an'izany ary journaliste namana nge napitan'le anarana hoe zao mahazo azy Fredy anisan'ny zaran'le vola niakatra tao ambony tao de makany ny solombavamboaka ary ny solombavamboaka nahazo de nisy ny teny an'izay taty aminay fa io moa zany mbola misy fakanosana le solombavamboaka de miteny aza tononona ny anaranay fa nytitsika tenena zany de nisy ary tena nisy ny solombavamboaka nandray an'le 500 000 ariary de nisoni ary misy indray hoe ataovy eo ny anaranay fa ny anay tsy sonianay nataonay eo satria raha sanatria mivoaka le taratasy tratra eo de hoainina eo mialatsiny am'le fitenena eo hoainina fa afa-baraka eo zany de mody misoni anao zany fa tsy sonianao ny apetraka ao eo fa raisinao le 500 000 ariary nisy zany teo anivony ante amin'ny ra-pirenena de hatramin'ny ovino bromaleo tena mitonona fa miady amin'ny kolokolo io zay tsisy ohatran'izany lokaloka nataon'lay palais général ny fony voananao an'le investiture izy na le installation moa zany fametrahana azy teo amin'ny toerana izy tena nylokaloka mihitsy izy hoe tamin'ny fianianana nataony zany tena iady amin'ny kolokolo ary tena niteny tamin'ny filohan'ny repoblika mihitsy izy hoe raha ho ambadiko ianao raha manampy ahy ianao de ina fa tena iady amin'ny kolokolo zany zao kolokolo hitapoky hitapirenena eo anivony ante amin'ny ra-pirenena aiza moa le retsy tsy tenitsika hoe pourri maloto masiso ary mamofona mihitsiny ity ante amin'ny ra-pirenena ity raha izao ny zavatra mitranga kozy 4 zany efa ampitambe zany ary tena te ampisonge zany le solombavambahoaka izy ny mana eritreretintsika ane zany 4 enina amby 20 zany asa nahazotsika tsaina ny rasonge mba tiako atao aminareo fotsiny ny kajy tsotra zany hoe ohatrinona moa zany 4 enina amby 20 zany raha ohatra ka andeha supposétsika zany hoe 600 millions d'ariary zany 600 millions de FMG ale ndao ataotsika hoe 500 millions de FMG zany ohatra ny 4 anankiray zany de ampitombotsika enina amby 20 satria ozy izy zany hoe enina amby 20 any amin'ny 43 milliards zany zay zany ny vola zany hoe tena manam-bola zany ary tena manam-bola be tsy hitanoano zany ilay solombavambahoaka atsika aiza tokoa moa izy tsy sekoseko sy reare hoe za manam-bola satria zany ny zavatra mitranga amin'ny anarany tena mamoehatra tsy azo ny saina eritreretana mihitsy nge zany hoe un député solombavamboaka ray de mampanantena 4 na solombavambahoaka maro be eo anivony ante amin'ny ra-pirenena hoe rehefa tsy anao zany ny fanjakana de zany no mividy sa hoe avaiza zany ary le vola rehefa tsy avany amin'ny Jovato fa izy Jovato ny afaka mampanantena 4 andreo solombavambahoaka eo anivony ante amin'ny ra-pirenena ireo any zany le debat itsika apetraka ao anatin'izay adevitritsika izay ary raha ohatra tompoko ka mba misy farafakeliny zany crédibilité azo andrasana am'le Bianco de mba manokatra n'izay fanady adina izay aveza moa zany vola 43 milliards izany de zay tokoa le adevitra hoe bois de rose de raha bois de rose de dikan'izay zany tsy maty manota tokoa le manao bois de rose fa ny petit poisson na ny madinidinika kely aty de atao bouc émissaire am'le bois de rose fa ny olona goavana be izay tsy manafina mifanana ny vola intsony io koa manko araka ny fiteny ambandrery sorazafy malo zay ianao rehefa mangalatra any arina tsy voafina intsony le arena de aseoseo ohatran'io de lasa arangarangana ohatran'io de gaga ny tena zany mieritreritra hoe manana vola be olanina amina 4 tsirairay na solombavamboaka enina amby 20 ve Andriamatoa laisoa Jean-Pierre
Ary raha tsy manam-bola izy avaiza le vola, zay le mila ilainy ny Bianco anaovana fanadihadiana sy ny famifina ihany koa satria efa mamofopofona famitsim-bola izy rehefa andeha anaovana fividianana zavatra be goavana be tahaka an'izany. De eo zao de tokony anaovana le de zay zany ny tena mahatonga antsika mametraka le fanontaniana hoe ny manahirana zany zao de hoe aiza zany zao mba ahafahan'ny fitondram-panjakana manao an'le fanadihadiana satria matoa afaka misekoseko ohatran'izao ary afaka mizaozao miseho mihitsy hoe izy ny rôle ny solombavambahoaka lay Soa Jean-Pierre de satria mazava be tompoko mazava loatra mihitsy mazava loatra mihitsy fa tena fatany fa tsy afa mihetsika amin'ny fanjakana raha fantatra Andriamatoa Jaovaty fa afaka mihetsika amin'ny fanjakana na afaka manao ninina mipiripirina izy fa matoa izy misehoseho ohatran'io de satria fantany fa tsisy olona afaka mikitikitika azy tena mampalahelo le toedrara satria izy de nitsotra fa namme vola ny Hery Rajaonarymampianina izy tamin'ny fampelezan-kevitra voafatotra zany Hery Rajaonarymampianina ohatran'le hoe mamin'irina Jean Edy ihany koa zay namme vola ny Hery Rajaonarymampianina tamin'ny fampelezan-kevitra de voafatotra Hery Rajaonarymampianina de voafatotra ireo mpanao bois de rose rehetra zany ny filohan'ny repoblikatsika de inona ny mbola crédibilité azontsika apetraka amin'le filohan'ny repoblikatsika zay voafatotra zany resaka bois de rose izany ny olona aty zany tsy mahafahany mihetsika satria namme vola azy ny aty zany tsy ahafaha mihetsika satria namme vola anazy raha zany ny tany amin'ny firenena mandroso efa potika tena efa nametra-pialana tanteraka mihitsiny tany amin'ny firenekafa zao hoe solombavambahoaka izany ianao miavoe nefa ianao voatonontonona ao anatin'ny rahana bois de rose de ianao miavoe zany hoe ianao dia namme volany le président eo amin'ny toerana gaga ihany ianao hoe de zany de tsy mataitra nizanizy fa sous d'autres cieux ozy ny teny vahiny tena miteraka scandale goavana be zany fa zay tokoa moa mbola mana-proof hoe république bananière ny atsika ty Madagasikara ty zany ka tsy mataitra ny trangan-javatra takan'io fa asa moa fa atao ohatrany hoe ataoko anaty farangisosina zany hoe apetrako asiko réserve zany hoe miteny ny gazety androany hoe le Bianco compterait se saisir d'office de cette sale affaire engane ary amporisihana mihitsy ny Bianco zany hoe mety hanao saisine d'office ny tenany zany ny bromaleo tena miady amin'ny kolikoly mba hijerevana hoe inona marina ao anatin'ny tiraraty fa tena mampalahelo le trangan-javatra za zany tsy mampaninona hoe politika natao fa rehefa tafa ohatraohatran'io kosa tena tsy azo ekena le izy hoe mampanatena 4-4 re manao an'izao hoe mividy ary manao ohatra makary enao namme vola amin'ny président de la république enao nanao an'izao hoe aiza moa le retsy ny andeha amin'izay loana de hiteny fetsika hoe ady amin'ny kolikoly de andaitra le ady amin'ny kolikolytsika raha mipitso afaka pitso tena mba mampalahelo ary tena mampalahelo mihitsiny zay trangan-javatra izay